Entina hanampiana ny mponina malagasy kosa eo amin'ny sehatra ny fananatrano dia atsangana amin'ny commune Alasora ilay tetikasa vilay Masonimerina anjatony ny trano ahorona ao amin'izany tanàna izany amidy amin'ny vidiny mirary kosa izy ity raha ny fanazavana azo. Trano manodidina ny 200 tafo no ahorona etsy Alasora amin'ny alalan'ny tetikasa vilay Masonimerina izay atolotry ny malagasy mamorona lalandava immobilier na MML ho an'ny malagasy. Mahatratra 300 metatra toradro ny velaran-tany ka ao anatin'izany no anorenana trano. Alasora kosa no toerana nosafidiana anorenana ireo trano ity commune ity izay efa tena ao anatin'ny fandrosoana tokoa sy tsy lavitra ny renivohitra. Eo amin'ny vidiny kosa indray dia natao mirary sy ho takatry ny be sy ny maro ny fanazavana izay voaray ka 350 tapitrisa ariary ny vidiny tany 300 metatra toradro izay efa misy trano afaka hipetrahana. Arakaraka ny fahafahany amle be antany 300 metatra toradroa afaka manao fanitarana na anao etazy io na anao fanitarana na lava na sakany izay nanaovana ny be an'le tany ho lehibe zany. Ny toerana angamba no tena hitako hoe tena zava-dehibe ny toerana namorona anazy vue panoramika izay nanaovana azy hoe Imasony Arivo vilay Imasony Arivo dia ny eo amin'ny resaka sécurisation araka nambarako teo fiambelana dia azo antoko tsy tena hoe arivo isanjato fa zato isanjato izay ny eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao mampikaikaika ny olona dia io zany nataonay tena azo antoka tsisy hitantenana mihitsy. Raha ny fanazavana izay nomen'ireo tompona ndraikitra dia mandoa ny 300 isanjato ny vidin'ny tany iray manontolo ny mpividy ka raha vaovao izay dia miroso avy hatrany amin'ny fananganana ny trano sy ny fanamboarana rehetra. Aorian'ny fandoavana ny 300 isanjato kosa dia manana 12 volana ireo mpividy andoavana manontolo ny vidin'ny tany sy ny trano miaraka. Rehefa vita ny 70 isanjato ny fanamboarana dia afaka raisin'ny tompony avy hatrany ny fanalahidin'ny trano. Anala ny fahasahiranan'ny malagasy tsy ankanavaka no tanjona ho anatin'ity tetikasa ity hoy ireo tompona andraikitra ary tsy misy ihany koa ny fepetra takiana fa izay vonona siliana dia afaka mividy avokoa.